dia mbola fahaletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao vavakisika. Jehovandriamanitra ray ao misaotrana mandrakariva izay satria na dia eo ary nytoe zavatra sarotra andalovana dia tsy miala ianao fa miaraka aminay mandrakariva ary mampahery manoro hevitra mitona anay mba hafantatra ny sitraponao mba hitondra vahaolana eo amin'ny fiainanay. Tanjona kendrenao dia tsy nitahina anay arano fotsiny fa mbazoanay antoka ny famonjena. Sokafy amin'ny alalan'ny fanahy no masina ny saina mampanahana tompo hafantaranay ny sitraponao dia mitenena Jehovah fa meno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fahitana ny tompo amintsika mandrakariva. Resaka ny fizaham-toetra ny fanahintsika tamin'ny farany, marina fa nandalo ny Pentecosta, nrotsaka ny fanahy fa tsy midika izany fa tsy hamantatra ny fanahy izay miasa amin'izao vanim-potoana izao satria andro farany izao ary betsaka ny fitaka. Ary izay no nahatonga antsika nandray ny Jaona voalohany toko fahaefatra toe-panahy tokony hanana ny kristianina ary ny famantarana ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy ny antikristy tsy hoe napetraka ho amin'ny olo tokana fa ho amin'ny olona voafaritra mazava fotsiny izay fizaham-toetra ny fanahy izay fa napetraka ho an'ny kristianina rehetra. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia zao ny voasoratra hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy avy amin'Andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, fanahy rehetra izay manaiky fefa tonga taminao Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra ary izany ny fanahin'ny antikristy izay farenareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ny afatra nampitainy Jaona dia be dia be ny mpaminany sandoka efa lasa ozy any amin'izao tontolo izao ary io tsy tamin'ny androntsika fotsiny fa efa nisy hatramin'izay fa me mahazo vahana, me mahazo laka izy ankehitriny. Ary izay no mahatonga ny toromarika apetraka hoe izao toetra ny fanahy avy amin'Andriamanitra na tsia. Resaka tsika hoe misy karazana fanahy anankiroa, tsy verenantsika lava izay zavatra nresahana na dia somary lalindalina aza efa lesona nomenantsika efa ela fa ny tenantsika tia nofo no atao hoe soma kanefa nilazan'ny soratra masina azy matetika dia lazainy bambaray be hoe fanahy le tsy mahatsiaro, tsy afaka manapa-kevitra. Tsy io nefa iresahany soratra masina io dia misy koa le psyché na le âme na le fanahy olona izay tsy afa-misaraka amin'ny olona mitoetra ao anatiny, afaka mandray safidy, afaka manapa-kevitra, afaka mandinika. Izay le psyché ao anatin'ny olona. Kanefa misy koa le fanahy le ataony hoe pneuma, fanahy avy any ivelany indray io mifeny olona ka ninona zavatra ataon'ny olona zany tsy afaka mihitsy izy manatanteraka asa na mandray fanapahan-kevitra anatanteraka an'izany raha tsy feheziny fanahy avy aty ivelany. Tsy afaka manao ninina mihitsy ny fanahy maha olona ny olona fa izy manana safidy izy na iaino mibitsiky ny fanahy tsara na iaino mibitsiky ny fanahy ratsy. Ka raha miasa ny olona anankiray dia misy fanahy avy aty ivelany mifehy azy na tsara io na ratsy dia mandray fanapahan-kevitra le psyché ny manatanteraka izany manome baiko an'le somahany dia eo no afantarina hoe avy amin'Andriamanitra na tsia. Izay pneuma zay ho sika dia misy karazany roa.
misy le hoe fanava amin'Andriamanitra ozy a nilazany a pneuman'Andriamanitra, zay ny anankiray. Ary misy nefa le fanahany demonia na fanahany antikristy, zay le fanahy ratsy anankiray. Manaitra nefa ao anatin'ny Jaona voalohany toko faefatra de zao no lazainy hoe maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao fa aza mino ny fanahy rehetra ozy fa izao toetra ny fanahana avy amin'Andriamanitra reny na tsy. Zao no afantarinareo ny fanahan'Andriamanitra ozy ny 5 zany hoe raha miresaka hoe zao no afantarinareo ny fanahan'Andriamanitra de tokana ny fanahan'Andriamanitra io. De nefa rehefa tohizany indray a de hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Noho izany zany a misy karazana fanahy be dehibe ary rehefa nareo raha manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, io no adeditsika fa ny zavatra azontsika antoka. De misy ny fanahan'Andriamanitra de misy fanahany devoly. Fa raha hiteny an'ity indray izy hoe inona le fanahy rehetra manaiky de zay le zava-miafy ny teny soratra masina. Ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy ozy de tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary zany ny fanahany antikristy. Zany hoe misy le pneuma tsara sy pneuma ratsy ozy sika, de misy nefa rehefa karazana fanahy be dehibe manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy, zay no fanahy avy amin'Andriamanitra be dehibe izy ireo, de mamantatra an'izay fanahy zay tsika. De mijery keo tsika ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra, zay ny fanahany antikristy. De be dehibe koa zany etsy an-daniny reo fanahy tsy manaiky an' Jesosy. Zany hoe rehefa tena jerevana zany reo fanahy reo, misy le fanahan'Andriamanitra, misy le fanahany demonia. Fa eo ambany fa efan'le fanahan'Andriamanitra indray zany a de misy le fanahy rehetra manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy, ary misy le fanahy rehetra indray fanohatra amin'izay fa manaiky tsy manaiky an' Jesosy. Nina moa mahatonga antsika miresaka an'izay? Mahatonga antsika miresaka an'izay de miainga tany amin'ny Pentecoste, le fanahany famarinana, zay Jesosy no maniraka ny fanahany famarinana. Somary mamerina kely tsika satria tsy afabela amin'izany, satria raha niresaka an'izay Jesosy Kristy nampanantena ny mpianatra izy mialohan'ny hafatesany hoe tsy mahatsara anareo ny felako fa raha tsy miala de tsy ho tonga aty aminareo ny mpananatra ozy, fa raha tonga izy de apiaiky zao tontolo zao fahotany famarinana ary ny fitsarana. Zay le asan'ny fanahy. Matetika moa ny asan'ny fanahy eritreretin'ny olona sy fitorany de resaka famantarana, fahagagana, fa reo no fiaingany araka ny tenin' Jesosy. Raha vao mirotsaka ny fanahy de mampafantatra ny olona ny fanahy. Rehefa nitsangany Jesosy ny afatra napetrany de hoe tsy maintsy rehefa tonga io fanahy io azo hery ianareo de tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo zao ny sibebahana sy ny famelan-keloka. Fa hitantsika tamin'ny faran'ny tao nirotsaka ny fanahy tamin'ny andro Pentecoste, nitory ny apôstôly, inona ny zavatra nataony? Nampafantatra ny olona rehetra hoe iny Jesosy zay nivonoanareo iny, zay le fahotana. Fa maninona ny vonoana? Satria tsy mino. De taitra ny olona voatsindronam-po tamin'izay de hoe inona ary nataonay ry rahalahy? Aoka ianareo ozy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. De misy fifandraisany rehefa jerevantsika ny batisa, de misy fifandraisany amin'ny fahafatesany. De io no nahatonga antsika niresaka hoe raha hiresaka n'izany famarinana zany tsika, tsy hijery an'izay fotsiny tamin'le hoe nirotsaka tamin'ny andro Pentecoste, fa tsy afa-miala amin'ny vanim-potoana nahafatesan'i Jesosy, satria ny andron'ny Pentecoste de 50 andro taorianan'ny Pasika, miainga vao amin'ny Pasika mandrakariva. Noho izany zany tsy maintsy fantarina oviny Jesosy maty fa 4 volana anisan'ny manisa 50 andro eo anao, eo no mirotsaka ny fanahany famarinana. Zavatra tsikarotra nefa de misy Pasika samihafa. Dikan'ilay Pasika samihafa zany de misy fahafatesany Jesosy samihafa. Ka raha manisa tsy mitovy koa, manisa 50 andro ao anatin'ireo Pasika samihafa ireo de tsy mitovy le 50 andro aorianan'le Pasika tandreman'ny olona, fa samihafa.
kanefa ny fanahy famarinana dia mirotsaka am'le andro pentekosta tena izy manisa 50 andro aorinany 4 volana nisana na nafatezan'i Jesosy. Zay ny fanahy famarinana. Ka raha ohatra tsy io 4 volana anisan'io ny pasika tandremana, fanahy inona le mirotsaka raha manisa 50 andro aorinan'zay. Zay le hoe fizahany toetra ny fanahy fa tsy afa-miala amin'io tsika. Taridalany zany hitaritana antsika satria mety tsy nisy nanazava fa tsara ny afantarantsika ny soratra masina. Rehefa niverenantsika ny Jaona 1:4 dia hoe io le pneuma. Dia rehefa tena jerevana zany le hoe fanahy zay resahana, tsy le soma, tsy le psyché fa le pneuma. Zany hoe io le fanahy io amantatra ny fanahy famarinana sy ny fanahy tsy izy. Dia rehefa tena jerevana zany le pneuma tsy midika hoe vao miteny hoe pneuma ianao amin'ny teny grika, tsy voatery ho fanahin'Andriamanitra foana ny pneuma fa mety ho fanahin'ny Satana koa. Fa inona ary ty fanahy saina zahana toetra ty? Dia inona tonga antsika nyresaka hoe azontsika soloina ny fanahy ao mba hamoramora ny fanazavana, soloina am'le hoe pneuma. Ry malala ozy aza mino ny pneuma rehetra, ny fanahy rehetra zany dia sonoantsika pneuma, fa izao toetra ny pneuma na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao. Zao no afantarinareo ny pneuma an'Andriamanitra dia ny pneuma rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy, ny pneuma rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary zany ny pneuma ny antikristy zay efa renareo fa ho avo izy sady efa eo amin'izao tontolo zao sahady izy. Somary ho lava ny fanazavana, tsy mampanino zany satria mahasoa antsika, satria nandrotsaka raha ny fanahy toeritra tokony ananana mandra-piala ny fofinaina, mandra-pahatonga ny Jesosy eny amin'ny rahamanitra, ny mamantatra ny fanahy miasa, satria betsaka ny fanahy mamitaka amin'izao vanim-potoana zao. Maro ny mpaminany sandoka. Inona ny ataon'ilay mpaminany sandoka? Hitondra fitoriana ny filazantsara, miolana tsy arak'izay ambarany teny soratra masina. Kanefa mialohan'izay hidirantsika amin'izay dia ny zavatra singanitsika dia ity. Saminge mandinika ty zavatra ambary ty isika. Ny 2 zao nafantarinareo ny fanahin'Andriamanitra ozy dia ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Resaka an' Jesosy tsika satria tsy maintsy mitodika eo amin'i Jesosy zay ianao vao afantatra ny marina. Fa lazany azy dia ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy no avy amin'Andriamanitra. Dia raha ho raisina ara-baky teny izy moa ny kristianina ny tsy anaiky, misy arany tsy mino dia manaiky fa tena tonga tamin'ny nofo tokoa Jesosy Kristy. Ara-baky teny no andraisany azy fa tsy mahatakatra ny zava-panahy. Fa rehefa tena jerevanao ny zavatra ambara ao anatin'io 2 io dia azo adika hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia zao: ny fanahy rehetra zay manaiky fa Andriamanitra dia tonga noho ny teto amin'ity zao tontolo zao ty ny tafinofo. Zay ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Noho izany zany raha zavaina dia ny fanahy rehetra zay manaiky fa Andriamanitra ny Jesosy tokony hivavahan'ny olona. Andriamanitra izy, fa misy nefa ny tsy manaiky ma-Andriamanitra ny Jesosy, ary misy nefa manaiky ihany fa Andriamanitra izy, fa rehefa tena jerevana ny fotom-pampianarana entiny dia manda le fampianarana momba an'i Jesosy izy. Zay no izahana toetra ny fanahy ka hijery an'i Jesosy tsika. Ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy no avy amin'Andriamanitra. Ny dikany ny fanahy zay manaiky fa Andriamanitra dia midina teto amin'ity zao tontolo zao ty ny tafinofo. Zay nge Jesosy, Andriamanitra tsy nitoetra tany amin'ny toerana nisy azy fa nanana fanaitretena midina ety amin'ity zao tontolo zao ty mba hiaina ny fiainan'ny olona, anantona akaikikaikiko ny olona, mba hinoan'ny olona fa misy zany Andriamanitra zany. Fa saingy rehefa tonga teto ilay Andriamanitra, tonga nofo, dia inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga nge tsy ninoan'ny olona,
nofo anankiray fotsiny raisitsika fa nazavaina koa teto any amin'ny jaona toko voalohany ny afantarantsika an'izany hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra fa ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy ozy de tsy mba avy amin'Andriamanitra ny dikan'izay hoe fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy ny fanahy zay mandama Andriamanitra an' Jesosy fanahy ny antikristy ny ao anatiny jaona toko voalohany fa be deabe ny toko sy andininy azo raisina fanamporofona maizy an' Jesosy de zao ny voasoratra jaona toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra mazava-be tsy dikevitra zany le teny ary io mbola ho azavaitsika tsy hafa fa Andriamanitra izy nisy tamin'ny voalohany kanefa de tao amin'Andriamanitra le teny kanefa le teny tao amin'Andriamanitra tsy iza fa Andriamanitra ihany de raha raisitsika ny andininy faefatra amby folo eto zany de hitatsika hoe le teny mira Andriamanitra ary ny teny ozy de tonga nofoka nonona tamintsika ary ny teny le teny nefa io le teny neniny andiny voalohany ny teny de Andriamanitra de azo soloina hoe Andriamanitra le teny ary Andriamanitra de tonga nofo ka nonona tamintsika izy moa tsy malala fa le teny tonga nofo de Jesosy kanefa rehefa tena fakafakaina ny soratra masina Andriamanitra tonga nofo zany hoe Andriamanitra nitafy nofo ino no Jesosy kanefa ny fahafantarana an' Jesosy mila fahafantarana lalindalina kokoa ampahany kely raisitsika mba hiaingatsika amin'ny fizanotoetra ny fanahy zay fina ny zavatra mitranga manisa 50 andro ozy tsika ao arinany Paska le fahafatesan'i Jesosy ary eo no tena misy fahagagana zay tsy hain'ny olona eritreretina tena maty Jesosy maty izy fa izy ny tena maty le Andriamanitra ve ny maty eo no tsy takatry ny olona zay hitondrantsika fanazavana fa ny isaritana ny saitsika de le teny Jesosy eno amin'ny jaona toko 10 jaona toko 10 de ny andiny 9 de zao ny voasoratra ao daridala ny ty mba hanakaratsika ny fizanotoetra ny fanahy tsy misy manaisitra ny aiko amiko ozy fa ny tenako ihany manolotra azy manana fahefana nolotra azy aho izy ary manana fahefana akazy indray zany didy zany de azoko tamin'ndraiko ohatran'ny mahavariana tsy misy manaisitra ny aiko io zany rehefa tena Jesosy no anda hoe na inona ataon'ny olona amono azy rehefa tsy manaiky Jesosy ny anaisitra ny ainy tsy miala zany ny ainy fa araky ny teniny hoe fa ny tenako ihany ozy no manolotra azy manana fahefana hanolotra azy aho izy ary manana fahefana haka azy zany hoe rehefa teny Jesosy miala ny ainy dikan'izay hoe miala ny ainy tonga ny fahafatesana de tonga tokoa ny fahafatesana kanefa raha te amerina le ainy nofo indray izy mba ho velona de manana fahefana am'izany izy ohatran'ny mahavariana fa ny tsy fantatry ny olona raha miala ny ainy vao miala ngeny aina de fahafatesana fa iza ny maty zay ny tsy fantatry ny olona de le nofo inoko io ny hita maso maty le nofo de ny ainy miala tao anatin'le nofo kanefa manana fahefana Jesosy amerina le ainy nofo am'izay rehefa avy eo raiso tsara ty teny ty manana fahefana hamelona indray le nofo fa io no mahadiso hevitra ny olona mifahafantarana an' Jesosy tsy fantantsony hoe izy le olona io no natonga tsika nanazava hoe misy nge le fanahy maolona de misy le soma le tena be iny le mety maty ary misy le pneuma fanahy avy any ivelany mifehany le psyché zay manome baika le pneumany ka fe io maizy an' Jesosy io zay fehezany le fanahy no miteny manana fahefana hanolotra azy zany hoe anaisitra le ainy nofo fa tsy misy fitenenana hoe anaisitra ny ain'Andriamanitra ohatran'ny hafahafa amitsika
kanefa manana fahefana ozy amerina indray le aina ao am'le nofo no resahana eto ary matetika nefa le nofo no eritreretin'ny olona fa Jesosy ary zay no mahatonga fahadiso-kevitra mahatonga ny olona hiteny hoe tsy Andriamanitra Jesosy satria tsy taka ny maha-Andriamanitra an' Jesosy fa ny zavatra hitantsika eto de zao manana fahefana nanolotra ny ainy karamaty Jesosy de izy nanaiky ho faty raha velona izy de izy manana fahefana namelona indray le nofo maizy azy de velona izy raha tenenina zany de Jesosy ihany nanangana ny tena ny tamy maty raha io Jaona 10:20 io fa ijery antsika ampitahintsika asan'ny apôstôly 2 izy aty amin'ny Jaona 10 zany de Jesosy ihany manana fahefana namelona ny tena ny tamy maty Jesosy manangana ny tenany asan'ny apôstôly 2 asan'ny apôstôly 2 de zao no voasoratra ao nitory ny apôstôly rehefa niloatsahan'ny fanahy masina ny 14 fa Andriamanitra nanangana azy ozy rehefa nahafaka ny fanahy nitaina ny fahafatesana satria tsy laitra nyzany ho azony izy velona indray Jesosy natsangana tamy maty izy fiza nanangana azy tamy maty Andriamanitra ozy tany amin'ny Jaona 10 iza nanangana an' Jesosy tamy maty ny tenany ihany aty amin'ny asan'ny apôstôly 2 iza nanangana azy tamy maty de Andriamanitra satria Jesosy tsy laitra ny fahafatesana ho azoniny hafahafa le izy any amin'ny asan'ny apôstôly 5:17 asan'ny apôstôly 5:17 de zao no ilazany azy Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an' Jesosy zay novonono ny tananareo nantonareo teo amin'ny azo io le tsy finono rehefa tonga ny fanahy de ampafantatra n'izao tontolo zao ny fahotany inona le fahotany namono an' Jesosy kanefa ny eken'i Jesosy zay famonoana azy zay fa izy manana fahefana anolotra ny eny manana fahefana akazy indray fa iza le Jesosy zay natsangana tamy maty Andriamanitra no nanangana azy fa naninona izy ny maty satria novonoanareo ozy zay le fahotany ampatsirovony fanahyn'Andriamanitra zay mitenenitsika hoe vao niresaka fanahy ianao de misy fahafandraisana am' Jesosy ary amin'ny fahafatesany satria maty izy satria tsy tao am'le olona ny fanahy tsy natakatra n'Andriamanitra an' Jesosy tonga nofo teto novonoana de natsangan'Andriamanitra Jaona 10 Jesosy nanangana ny tena niasa 2 tsy laitra ny fahafatesana ho azony izy natsangan'Andriamanitra asan'ny apôstôly 5 le vonoan'ny olona natsangan'Andriamanitra tamy maty asan'ny apôstôly 13 asan'ny apôstôly 13 de zao no voasoratra hoe fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamy maty Andriamanitra nanangana an' Jesosy tamin'ny maty Jesosy zany eny amin'ny Jaona 10 izy nanangana ny tenany aty amin'ny asan'ny apôstôly Andriamanitra nanangana any Jesosy amin'ny asan'ny apôstôly any amin'ny Romanina 9 indray ahoana ny ilazany azy Romanina 9 ary raha ny fanahiny zay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty ozy no mitoetra ao anatinareo de zay nanangana an' Jesosy Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo izy indray nanangana an' Jesosy tamin'ny maty le fanahy masina indray ohatran'ny hafahafa de hoe tonga ny fanazavany inona ny tsokevitra azonao sotomina ao anatin'izay rehetra zay hoentinao mamantatra ny fanahava amin'Andriamanitra sy tsy ny fanahy satria raha vao miresaka hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo de zany hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fa le Andriamanitra tonga nofo teto am'ty zao tontolo zao ty de le Andriamanitra nitafinofo teto am'izao tontolo zao ty de maty de le Andriamanitra tafinofo teto am'izao tontolo zao zay maty de natsangany Jesosy de natsangan'Andriamanitra de natsangany fanahy
zay lefa nafamarina misy nefa ny olona tsy mahatoky an'izany satria tsy fantany Jesosy. Ka raha fitinina ny zavatra hitantsika mba saintsainao hoe inona nitsoa-kevitra azosika tsoahana ao anatin'izay rehetrarehetra satria mamantatra ny fanahy nanaiky rehefa tonga tamin'ny nofo Jesosy dia fantatritsika fa Jesosy tena Andriamanitra tonga nofo teto amin'ity zao tontolo zao ty kanefa le nofo hitan'ny mason'ny olona maty. Jesosy ny fantatry ny olona raha maty izy rehefa mitsangana tamin'ny maty izy nanangana azy araka ny Jaona ny tena ihany nanangana azy, araka ny asan'ny apôstôly Andriamanitra ny nanangana azy, araka ny voalazan'ny bokin'ny Romanina ny fanahy ny nanangana azy. Inona le marina raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no miasa ao anatintsika tsy fantatritsika izany rehetrarehetra zany ohatra ny devoir petraka amintsika tena hananao marina tokoa ve le toetra mizaha toetra ny fanahy fa zay no adeditsika dia mangatamin'Andriamanitra hery mba hatonga antsika hamantatra ny soratra masina hoe ay ve zany izy ty. Vavaka misotranao Jehovah Andriamanitra ray no teninao indray izay tonga taminay tena mampiritreritra feno zavadalina kanefa Andriamanitra tsy mba manafiny ianao fa misy ny fotoana nanomezanao ny fanazavana dia meo anay ny faharetana tompo mba afantaranay ny marina zay hitondra fampahirezana ao anay satria na dia ny fahafantaranay zavatra tsy reny sofinay hatramin'izay ary fahagaganao anay izany sotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy nohon'ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.